Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Ankehitriny dia fantatro fa Jehovah mamonjy ny vosony, hamaly azy avy amin'ny lanitry ny fahamasinana izy, amin'ny herin'ny famonjen'ny tanany ankavanana. Amen. Iankoa ka hivavaka isika. Ray zanaka fanamasina tsara indrindra. Misaotra anao zahay amin'izao maraina izao fa mbola nomenao fahavelomana. Nahazo indray izao maraina mamirapiratra maneho ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao. Izany indrindra idirana ianao raio, fa ianao irery ihany no afaka mampitombo ny andro iananay. Ka raisoanitra manimpofona eo anatrehanao ny fiderana sy fisaorana. Fanandratana anao any amin'ny avy indrindra izay tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanakao manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mamela ny heloka Jesosy mamindrafo aminay. Tsy mendrika an'izao famindramponao izao. Ianao milaza fahavozonao isa-maraina, izany famindramponao izany. Koa ilay ranao masina latsaka teo Kalvari mpamonjy malala. Anasa sy hanadio ny fosy fanahinay, ahafahanay mahita anao sy tafaray aminay, aminao isanandro, Jesosy Kristy tomponay. Ianao ilay fahazavana izao tontolo izao. Mbola manazava ny lalànay koa ankehitriny amin'ny alalan'ny teninao. Koa dia taio izao teninao izao. Aoka ilay ositra nametrahanao tamin'ny mpanomponao, ilazanao taminy tokoa fa mandehana mitorian'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Aoka izany no andehana ny mpanomponao ampanetretena. Amin'izao fotoana izao hitory ny filazantsaranao. Taio ny teny Jesosy, fananao masina iombanay tsirairay avy. Fananao masina ikasika anay. Fananao masina ampaherenay. Mankasitraka Jesosy eo, misaotra Tompo, hoderana mandrakizay ny voninahitra. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Dia hanoro atsika indray tantarana lehilahy iray marina ao amin'ny testamenta taloha, izay tandindony Jesosy Kristy Tompo, mba ahafahantsika tokoa mitombo amin'ny fahafantarana bebe kokoa any Kristy mpanjaka izay lohan'ny mpiandry, lohan'ny tafika izay arahantsika izao. Koa hovakiana ary ny teny ao amin'ny Genesisy toko faha 3:17 ka hatramin'ny faha 30. Genèse chapitre 43 verset 27 à 30. Efa hita izany hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Josefa nanontany ny toeny ka nanao hoe tsara ihany va ny rainareo? Ilay lahy antitra nolazainareo, mbola eo velona ihany va izy? Dia hoy izy, tsara ihany ny mpanomponao rainay, mbola velona ihany izy. Dia niondrika izy ireo ka niankohoka. Ary Josefa nanompo ny masony ka nahita Benjamina rahalahiny. Zanaka lahiny reniny dia hoy izy, io va no zandrinareo faralahy izay nolazainareo tamiko? Sady hoy koa izy, Andriamanitra ny anisy soa anao anaka. Dia niala faingana Josefa fa nangorakoraka ny fony noho ny rahalahiny. Ka nitady izay hitomany iny izy, dia niditra tao any efitrano izy ka nitomany azy, nitomany tao. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola fitombona amintsika lalandavariavana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana araka ny fanamasina. Araka ny voalaza tetsy ambony dia ny lohateny fampianarana androany dia ilay lehilahy iray tandindony Jesosy Kristy Tompo ao amin'ny testamenta taloha, dia henontsika loatra izany tantara momba ny Josefa izany, ary betsaka amintsika no efa mahafantatra an'izany tantara izany, kanefa dia naresy lahatra indray tompoko ampaherezana antsika amin'ny tia maraina ity. Fatatsika tsara matsy fa nananjanaka 12 lahy i Jakoba. Anisan'izany i Josefa.
Ary dia indray andro raha nirahiny hitady ireo rahalahiny tany ampiandrasan'ondry izy dia namidin'ireo rahalahiny ho andevy tamin'ny Egyptianina noho n'inona noho ny fialonany azy ireo fatratra. Zany dia efa manambara sahady tandidin'i Kristy voalohany izay ampairezana antsika amin'ity anio ity. I Jesosy Kristy tompo izay nalefa ny ray avy any an-danitra nitory ny filazantsara niaraka tamin'ireo apôstôly dia ray niaraka tamin'ireo apôstôly namarotra azy sy namidy azy ho 30 sekely tamin'ireo mpisorona sy ireo mpanorandalàna izay nilofatatra ny hamono azy. Ny vokatra ny tsy fitiavana mantsiryavana, ny fialonana dia tena mahatonga manatanteraka zavatra ratsy indrindra. Eny, hatramin'ny famonoana mihitsy aza raha tsy mitandrina ny olona iray na ny olona maromaro. Rehefa tonga tany Egipta nefa i Josefa dia tsy nitsahatra izy nandeha tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, tamin'ny fahamarinana. Eny, na dia nalaim-panahy azy izy hanota eo anatrehan'Andriamanitra dia nijoro tamin'izany fahatahorany sy fandehanany tamin'ny fahitsiana izany. Vokatry n'izany fijoroana izany dia inona no nahazo azy? Noeloina izy. Natao meloko izy satria dia hoe noendrikendrehana hoe nijangajanga tamin'ny vadin'ny Potifara. Fatatsika izany tantara izany. Ary dia zany natonga azy nandeha nampidirina tao am-ponja ry havana malala. Rehefa milaza ny marina mantsitsika, na tsy te hirairay petsapetsa amin'ny ratsy, dia matetika miteraka fahasorenana sy fankahalana mihitsy amin'ny hafa indrindra amin'ny manodidina antsika. Izany fijoroantsika amin'izany fahamarinana izany ry havana. Motsy tandidin' Jesosy Kristy faharoa izay voalaza koa ve izao hoe noendrikendrehana izy tamin'ny tsirariny, nitorabato, ary dia nahatonga azy izany nombona tamin'ny hazo fijaliana mihitsy izany ry havana malala. Fa eno tsara ny toy ny tantara, roa taona tao an-tranomaizina Josefa, kanefa tsy tranomaizina natao hahaloa ny nofony sy ny taolam-balony izany, fa vao maika tranomaizina nentin'Andriamanitra nanehoana ny famirapiratany voninahiny sy ny heriny. Satria dia nitombo fanomezam-pahasoavana tao am-ponja Josefa ka nahay nanazava ny dikan'ny nofony Farao, ka nahatonga azy namoaka any Josefa tao an-tranomaizina. Tsy vitany navoaka ihany fa izao, tsy vitany navoaka ihany fa nameny toerana lehibe koa tao Egipta dia lasa premier ministre ny Egyptianina i Josefa ry havana malala. Afako. Hekeo ny tsy fahamarinana izay miatra aminao amin'izao. Fa izao no tenin'i Jehova, izao manana ny hevitra heverako anareo. Dia ilay hevitra mitondra fiadanana ozy fa tsy loza. Asa dino izany. Moa tsy izany va ny nanandratan'Andriamanitra ny Kristy Jesosy raha nanaiky izy nisotro ny aleko maty, nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Kanefa dia izao natsanga an'Andriamanitra ray tamin'ny maty izy, fa izay mahatratra amin'ny farany mantsy ny vonjena. Ary dia tsy misy anarana ambony ety ambonin'ny tany sy ambanin'ny masoandro afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Dia Jesosy avy amin'ny Nazareta izany izay nikoiza ny fahavalony. Izany anarana izany. Raha mandalo tranomaizina koa ny fiainanao ankehitriny afaka malalo, aza manahy tena aza manahy. Aoka ny fivavahana sy ny fifonana hatrany. Noentinao mangataka ny zavatra rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny ao ambadika izany dia ilay fahatsaran'ny ilay mpamonjy izay efa tianao, hatsy izay ary mbola tianao mandraka izay. Eny, mety hiarany tsy fahamarinana amin'ny fiainanao ianao. Mety ahilikiliky ny hafa tahaka nanaovana ny Josefa ianao. Manodidina any am-piara-miasa, mpiara-mianatra, mpiara-manopo, etsetra. Dia izao no tsarovy. Jesosy tsy manilika anao. Jesosy tsy manilika anao. Fa manomana anao kosa ho premier ministre tahaka ny Josefa. Mety sy ho premier ministre amin'ny ara-nofo eto amin'izao tontolo izao izany fa izao kosa hisondrotanao amin'ny ara-panahy ary dia hampangotrakotraka anao. Fa ny fahoriana izay lalovanao hitondra fiadanana any am-parany.
raha matoky ani Jesosy izasy ianao. Indray andro ary raha nisy mosary tamin'izany andro zany, ary dia tratra koa ny tany Kanana izay nitoeran'ireo havan'i Josefa, dia ny dadany zany sy ny rahalahiny. Fa tany Egypta dia tsy tratra satria nanina noho n'ilay lehilahy marina izay la hoe itsika izay manana an Jesosy mitondra fitahiana hoy aho matetika amin'ny mpiarabelona amin'ny tsika, mpiara-manompo amintsika any ampiasantsika any. Ka dia noho ny Josefa dia nomen'Andriamanitra fahendrena izy, nanangona sakafo be da be, ary dia tsy tratra ny mosary ny tany Egypta tamin'izany andro izany. Ka tratra ny anohanana ary ireo havan'i Josefa dia niakatra nakany Egypta. Ny tena vaovao mahasoa izay tsara ho halantsika tahaka amin'izao tantara izao ry havana, dia ny hatsara-pony ity ilay andevo namidy tamin'ny Egyptiana ity dia Josefa izany. Raha nahitan'ireo rahalany izy, tsy nandroka ny rahalany izy, nananameloka azy izy, rehefa nahatsapa ny fahadisoany ireo satria dia tonga saina ihany Robena zokona zareo lamatoa. Ahitatsika zany any amin'ny Genesis toko 2:12-20 hoe teo amason'i Josefa izy tena nahatsiaro tena fahadiso, ary hoy izy tamin'ireo rahalany hoe moa tsy niteny taminareo va aho ka nanao hoe aza manotany amin'ny zaza, nefa tsy mba niaino ianareo, fa indro fahadinina ny rany izao. Ny faharatsy ny toetra mivaly io ry havana, mivaly io ry havana malala. Ary dia natsapany izany Robena, ka henony Josefa izany, henony Josefa izany, ary dia nitomany izy satria tsapany fa manenina ireo rahalany. Teny oatra manambara fibebahana izany ao amason'i Josefa, satria tsy fantany mantsy Josefa tamin'io hoe io lay Josefa naritsika lay natao andevo hoe ry havana malalako, ry havana malala ao amin'ny tompo. Ilay Kristina tao tsinotsino, ary hatramin'izao tsika mbola fahavalon'Andriamanitra amin'ny fahotantsika, dia mbola afaka mamonjy antsika izy amin'ny zavatra rehetra satria manana ny fitsarana izy, manana ny fiadanam-po izy. Ary dia ny fony Kristy dia tahaka an'izao fony Josefa izao koa nitomany. Azany na tonga azy nilaza fa ny fony toritozy sy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsino, ary izay manampona azy tsy mba misy ho laviny. Koa manao ahoana ny fonao mahita ireo olona mety no heverinao fa nanao ratsy anao aza, raha injay na nijadiny ady sarotra na fahoriana ny fiainany, andatsa ve ianao, hiome azy ve ianao, hanakora azy ve ianao? Fa Jesosy tsy mba nanao an'izany. Noentin'ny Josefa niara-nisakafo tamin'ireo mpianatra, ireo rahalahiny, araka ny voalaza ny Genesis toko 7:7 hoe dia niara-nisotro sy nivoky divay teo aminy izy. Ry havana tandido Jesosy Kristy koa nge zany, mampatsiaro anao inona izany teny zany? Hoy Jesosy hoe izao no mofinaina izay manantonahy, tsy mba honona, ary izay mino azy tsy angetaheta intsony. Izany no fanasana ataon'ny tompontsika amin'ny mpanotanay mibebaka ka nahazo ny famelan-keloka. Ianao izay vonona sy hiatrika ny fanasany tompo, iray latabatra amin'ny tompo, tandremisao mihinana amin'ny fanamelohana, na misotro amin'ny fanamelohana. Fa hoy Jesosy hoe izao no ataovinareo ho fahatsiarovana ahy. Tombotsoa asy ianao, ny mbola ilaisantsika latabatra amin'ny tompo fa manambara famelan-keloka nataony amin'ny zanak'olombelona nge zany. Ry havana malala, aza atao tsinotsinona ny fanasana masina izay nasan'ny tompo asy ianao. Nasain'i Josefa nifindra tany Egypta ny rainy sy ny rahalainy, ary dia nitoetra tao amin'ny tany atao hoe Gosena izy ireo, ary dia finaritra izy ireo raha mbola teo amin'ny fitondrana Jesosy, ry Josefa. Ry havana malala, ry havana malala.
ilay natao andevy dia tsara fiafarana. Fa hoy mantsy hoy Genesisy 5:17 hoe Andriamanitra efa nampandeha hialohanareo mba hahalalany, mba tsy hahalany taranakanareo amin'ny tany. Mampatsiaro anao ina zany teny izany? Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, dia nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. I Kristy ilay nomboana tamin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty. Ny mbola miandry asy anao anio, raha vonina hanantona azy izy asy anao anio ihany. Izy ilay manana ny fahefana rehetra etỳ an-tany ka hatrany an-danitra. No mbola vonina hamela ny helokontsika, iteny amintsika koa tahaka an'ilay vehivavy nataony tamin'ny vehivavy janga hoe raha vehivavy voavela ny heloka ao famin'izao sisa izao aza manompa intsony. Ampo ahy Jesosy, ataovy ampo anao koa Jesosy. Anio raha hiverina amin'ny sikariavana dia hiadana koa. Tsy tahaka an'ilay tanàna tao Gosena ny adanan'ireo zanaky ireo raitapo amin'ny Josefa ihany. Fa manana Gosena tsara indrindra, tsy takatry ny saiko sy ny sainao. Omena isianao izy. Raha toka mibebaka izaho sy anao. Ry havana malala, endreza ny fitiavan'Andriamanitra zany zao tontolo izao. Endreza ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Andao ary ifamela heloka ary dia nantona ny tompo hiankoaka eo am-potro ny hazo fijaliana ary aoka samy hatsapa-tena fa diso tsinotsinona eo anatrehany ilay marina tsy manam-pahotana dia Jesosy Kristy avy any Nazareta izany. Azy irery ary ny voninahitra atsika kosa ny fitiavana, ny fandeferana, ny fanetretena. Aleluia. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka Jesosy malalo. Tsara tokoa ianao sady mpanao tsara. Araka ny tenao tokoa izay sarotra rehetra aminareo ianao eto aty amiko ka enoko. Hitanao Jesosy niady amin'izao fiainana izao. Andriamanitra fahatsarana ianao amin'ny fahalebiazana. Andriamanitra mahery ianao. Andriamanitra mahay koa manova ny fo vato ho fonofo ianao. Mankasitraka Jesosy malalako. Misaotra Tompo amin'ny teninao. Tahiriso ny teninao itsiry ety anatinay. Ary dia voninahitry ny anaranao rery ihany Tompo. Ny fahasambaranay ety amin'ny tany Gosena. Ary hoentinay koa zany amin'ilay Gosena vaovao dia ilay Jerosalema vaovao efa nomaninao anay. Izay efa nolazainao tokoa hoe izay toerako no itoeranareo. Mankasitraka Tompo. Ho dia raha ny mandrakizay ny voninahitra ao. Raiso ny fitahiana. Ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy amin'ny Nazareta. Hitahy antsika ny Jehovah ka hiaro antsika. Hampamirapiratra ny tavany amintsika lalandavany Jehovah ka mindra fo amintsika. Hanandratra ny tavany amintsika lalandavany Jehovah ka hanome antsika fifaliana, fiadanana ao aminy. Mandehanao i Tompo amin'izao herinao izao, fa indro ao i Tompo momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Anao rery Tompo ny saotra, ny haja, ny dera, ny hery sy ny fahefana ary ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Aleluia.